Bonjour à tous. Voilà, nous n'avons pas encore commencé, mais c'est juste une petite explication par rapport à l'idée du Famangina global, Famangina VB. Nous savons qu'il y a peut-être parmi nous des familles qui partiront en vacances ou qui ne pourront pas donc, venir présenter privativement leurs condoléances dans les créneaux qui est indiqué dans l'avis de décès. Donc il a été décidé d'organiser un Famangina global, c'est-à-dire qu'il y aura un orateur, un seul orateur qui prendra la parole, je dirais, de la part des différentes familles qui souhaitent s'y associer. Donc ça va se passer, après la bénédiction finale, il y aura un chant. Voilà. Et après ce chant, donc la famille va être là. L'orateur désigné il sera là aussi donc, pour présenter globalement les condoléances. Et après quoi, chaque famille qui souhaite s'associer sont tenues donc de, comment dirais-je en français, allez, je vais faire en malgache, Manutani Fodamas, voilà, famille par famille. En indiquant effectivement donc, leur nom de famille ou des groupes d'amis ou des collègues de travail. Voilà. Donc j'espère que ça a été, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas donc, à vous rapprocher à un des membres de la famille. Voilà. Merci.
juste après, nous aurons l'honneur d'entendre la chorale après quoi dans la parole. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, nous allons débuter ce moment par vous chanter le chant Parce que. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains, sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Est-ce que parmi nous, nous aurions vu les partitions de la chorale? C'est le prêteur qui l'a porté, je l'ai dit. Ah voilà, merci.
chère famille et amis ici présents. La communauté adventiste malgache de la Selle Saint-Cloud ouvre ses portes pour vous accueillir solennellement en ce moment de douleur. Nous espérons sincèrement que la cérémonie à la mémoire de Mami Bakoli sera une expérience de gratitude, de paix et surtout d'espoir. Permettez-moi de partager quelques mots. La grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons la ferme assurance que rien, ni les deuils, ni la maladie, ni les conflits, ni notre propre mort, ne pouvons nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes assemblés aujourd'hui pour nous souvenir, avec reconnaissance de la vie que Dieu lui a donnée, pour soutenir par notre amitié, nos prières, celles et ceux qui sont dans les deuils, et pour écouter la parole que Dieu va nous adresser. Malgré notre peine, nous affirmons que Jésus-Christ fait route avec nous et nous promet la vie auprès du Père. Maintenant, en continuation, il y aura un spécial en 2 strophes. Soyez bienvenus. Seigneur Dieu, notre Créateur, merci de nous avoir bénis aujourd'hui, car tu nous as permis à chacun d'entre nous d'être présents pour encourager la famille de Mami Bakoli, mais surtout pour te rendre gloire à cause de ce que tu as fait pour elle et pour sa famille, pour toutes les bénédictions que tu as fait pour eux. Seigneur Dieu, assure-nous donc de ta présence en ce moment pour que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons évoquer puisse te rendre gloire. Assure-nous vraiment de ta présence, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bonjour à tous. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour lire la Sainte Parole. Il se trouve, je vous invite à prendre avec moi Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Comme dans nos peines. Avec ton immense cœur, tu as souffert de notre modeste maison, en combattant un lieu de partage et de chaleur humaine où chacun trouvait sa place. Même dans le monde, tu choisissais toujours de donner à ceux qui en avaient le plus besoin. Nous avons tout fait pour t'accompagner à notre façon, même si nous aurions souhaité faire encore plus. Il est difficile de traduire en mots l'amour et la reconnaissance que nous avons pour toi. Tu étais une amie exceptionnelle, ayant passé du temps avec tes petits-enfants, leur transmettant ton savoir et des souvenirs impérissables. Aujourd'hui, nous portons en nous ton héritage, ton amour inconditionnel et ta générosité, qui continueront de nous guider, nous, tes enfants et petits-enfants, pour toujours. Merci. Maintenant, nous aurons l'occasion de voir une petite vidéo qui a été réalisée en présence de la défunte et c'est quelques moments de papy ou de rabbin. Vorrei fare anche una domanda.
Magana Gatskepin, Rasolva, Bad Malala, la vita dima tutto, dima tutto, non è mai. Na zaki, Manu sabata, famofo, tewa kena, pati ruba, na manu sakara. Araketin nefa, Traibisi, Ludmanis, Sisi, Eternel, pure tanti, Vains, Pipaina, Fucite. Vains, Pipaina, Ramoraiera, Terena, Social. It's my shot, I know, son, Papaketa, Science. It's not a doubt. Zabata, Nampun, Natantera, dia easy, Potrina Yepa. Potrina Yepa, Tugatur Pastera, Narustamina. Nagata Pela Yepa, Navila Tema. Gosura da Fiera, Nana. Tenis da Family. Furna. Efa vorazanteu, Antiaro Gigi Rapichu. Ramafi, Etame, Sabata Nera Bichmani. Dia Inispa, Adis. Ka Nanafakafata, Andosana Ku, Zafkil, Mitenia, Tinaru Yuri, Ramis, Yamanaru Yuri, Piatovi, Ziona Naveva, Anakek, Satira Tia, che fa coraggio sulla camasna lì, un forno al fiava, un forno di fancalani, caratina lempi, e o camole tu ya non fiera ma per sé, fiava la base. A tuo figlio se io non lo a tuo miumana non sa. Ci vede che va Gesù, ci vede che va Gesù. I ciandanisi, gli arcanci, i ciandanisi, tu mantiene la materia, i tuoi materia hanno anche perché Maieresa, Ataki, mana Gesù ci che Ataki, Maieresa, perché mi mana ci na e la Gesù ci che va ci vede Gesù. Amen. Je suis Caroline, sa belle-fille. En fait, c'est une belle-mère, comme on dit, une crème. Qu'est-ce que c'est qu'une crème? C'est quelqu'un qui est vraiment gentil. Et quand je suis arrivée chez papy, j'étais pas toute seule, nous étions deux. Et mamie nous a aimés, portés, acceptés, pour que nous sommes. Et vraiment, ce que j'ai appris, j'ai dit que c'est une leçon de vie, mais jamais de médisance. On n'entend jamais qu'elle dit reproche ni quelque chose de personne. Et ça j'ai admiré de son caractère. D'un côté aussi, ce que j'admire beaucoup avec elle, c'est que ces derniers temps, quand je suis passée avec elle à l'hôpital, et ces derniers mots, à chaque fois qu'elle me répète, c'était ça. Caroline reste dans l'éducation religieuse des enfants. Et je ne sais pas quel enfant, mais j'espère que ce sont vos enfants. Et cette dernière parole qu'elle m'avait dit, c'était vraiment important. Parce que, comme il a dit Papi, on la reverra un jour au ciel à cause de cette éducation religieuse. Voilà mamie et merci Papi. Bonjour à tous.
Bakoul était la femme de mon frère, Andianava. Mais pour moi, elle n'a jamais été juste la femme d'eux. Elle était devenue une vraie sœur. Parce que quand on aime quelqu'un, quand on aime son frère, on aime sa moitié. Et Bakoul était la moitié de mon frère pendant 55 ans. 55 ans. Donc, ils étaient un. Et Bakoul le savait bien. Et elle m'a dit un jour, les yeux brillants, « Toi, hein, tu ne fais pas semblant. » Et elle avait raison. Elle était une sœur pour moi. Pendant les derniers mois de sa vie, j'ai eu la chance d'être à ses côtés plusieurs après-midi à l'hôpital. Ce n'était pas toujours facile, bien sûr, mais on a partagé des moments simples, tendres, parfois même drôles. Il y avait des sourires, des petits clins d'œil, des confidences et aussi des silences remplis de confiance. Le silence n'est pas vide. Le silence, il y a plein de choses dedans. Et j'ai senti sa confiance, tout comme j'ai toujours fait confiance en elle, comme entre sœurs. Ce que j'ai le plus admiré chez Bakoul, c'est sa gratitude. Même dans la grande douleur, même quand elle savait que le moment arrivait, elle restait reconnaissante. Reconnaissante envers Dieu, reconnaissante envers la vie, reconnaissante envers ceux qui l'entouraient. Elle disait merci pour tout, pour un verre d'eau, pour une main tenue, pour une simple présence. Et même, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le silence. C'est une qualité que nous partageons, c'est de trouver toujours le bon, même dans l'épreuve. Et avec parfois une petite habitude de râler un tout petit peu quand même, mais toujours en finissant par dire merci. Et à propos de râler gentiment, il y a une scène que je n'oublierai jamais. Sa fille Kant connaît très bien la scène, parce qu'elle l'a fait avec elle aussi. Quelques jours avant son départ, sur son lit d'hôpital, elle avait déjà les yeux assez souvent fermés. Bakoul, allongé, donc les yeux fermés, me dit de chercher sa boîte à couture et de sortir une aiguille, de sortir un fil blanc. Et bon, je savais qu'elle était vraiment dans ça, dans sa tête. J'ai mis de prendre une chose à côté sur sa petite tablette. J'ai touché sa main, donc elle croyait que c'était la boîte à couture. Elle a pris une aiguille dedans. Elle a pris avec une autre main un fil. Et elle a fait comme ça. Aide-moi à enfiler ce fil blanc. Et elle tend encore le fil, puis dit, bon, aide-moi à enfiler ce fil, je te dis. Donc en parlant un peu plus fort. Alors j'ai fait semblant de l'aider, je lui tenais les mains, et elle a pris son drap, elle a plié son drap et m'a dit, cou ici, bien droit, bien collé. C'est pour le vêtement blanc que je veux porter pour partir. Alors avec nos aiguilles invisibles, mais elle voyait. Elle fermait les yeux, mais elle voyait tout ça. Nous avons cousu ensemble. Et elle a ajouté, bon, c'est pas encore fini. Quand tu m'aideras à finir, c'est pas encore prêt. Tu lui diras, elle doit m'aider à coudre demain. Et le lendemain, sa fille Kant est venue me relayer et Bakoul lui a refait exactement les mêmes consignes, avec la même précision. Prends le fil, l'aiguille, coupe bien droit, vérifie que le bouton tient bon. Voilà, sinon, si le bouton ne tient pas, pensez à mettre des épingles. Voilà, c'était du Bakoul tout craché, prévenante, un peu exigeante, mais toujours dans la pleine reconnaissance.
Jusqu'au bout, elle voulait que tout soit en ordre. Elle avait accepté son départ et elle l'a préparé avec douceur, avec lucidité et dignité. Merci Bakul pour tout ce que tu nous as appris, pour tout ce que tu nous as donné. Tu resteras dans nos cœurs, en paix. Nous aussi soyons dans la gratitude, comme il est écrit dans la Bible, dans Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Le Seigneur a déjà dit à Bakul dans le livre d'Isaïe 43, 1, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Juste pour continuer un peu dans ce qui a été dit, effectivement, maman a été prévoyante et le petit programme que vous avez en main, elle nous a parlé de ça, je pense 2 semaines un mois avant de partir. Elle a vu le papier et elle a dit donnez-moi ce papier, c'est le programme de ma cérémonie et parce que j'ai peur qu'il manque quelque chose dans ce programme. Et aujourd'hui, c'est Pasteur qui nous a exécuté donc, ce programme. Merci Pasteur pour la collaboration. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'elle était vraiment prévoyante. Une des qualités que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle n'était jamais en retard. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, parce que si elle avait un rendez-vous à 14h, elle était capable d'être là à midi. Et je pense que pour moi, je retiens que pour les différents rendez-vous que nous avons avec notre Seigneur, que ce soit des moments de prière ou les moments de culte, devant vous, je dirais que j'essaierai de tout mon mieux pour ne pas être en retard en suivant donc, les consignes de notre maman. Merci. Mandona faurina zay manjoatsika toy izao dia petraka amin'ny fanontaniana manao hoe andeha ho aiza intsony moa amin'izao fotoana izao, andeha ho aiza intsony isika mandona izao faorina izao soiany fa ao an-tsaintsika sy ao am-potsika ary nampiaritsika lay teny mamy amin'ny soratra masina zay voalaza ao amin'ny Romana 12:5 manao hoe no ny amin'ny anaran'i Jesosy miara-faly amin'izay faly ary miara-mitomany amin'izay mitomany na koa miara-miory amin'izay eny tsapahitona ny fanatanterahana sy ny fanatanterahana zany teny zany na isika zay manotrona eto toerana na any amin'ny toerana hafa lavitra any kanefa tsy adiny koa ny fahendrena malagasy zay asehontsika amin'izao fanotronana ny fianakaviana izao zay fehezin'ny fomba fitenitsika manao hoe ny fahoriana raha mizaka dia
miamaivana satria isika rehetra izay manoloana an'izany dia toy ny soroka miara-milanja, loha miara-miloloha, tongotra miara-mamindra ary fo miara-mitendra. Nefa mbola misy zava-dehibe ankoatr'izany satria antsoin'Andriamanitra isika hitodika any aminy manomboka amin'ity fotoana ity. Raha nametraka fanontaniana isika teny aloha teny hoe ho aiza intsony moa isika amin'izao fahoriana miatra ny fianakaviana sy amintsika tsiraray avy izao, dia azontsika atao mitodika any amin'ireo teny fikasan'ny tompo izay milaza amin'ny Matteo 7:20 ka ny 7:20 manao hoe ny amin'ny anaran'i Jesosy, mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsahara. Raha misy entana mavesatra indrindra eto amin'ity tany ity dia tsy inona izany fa ny fahoriana, indrindra fa ny fahoriana izay atrentsika tahaka izao. Tiako ny manambara amintsika amin'ity takariva ity amin'ny fianakaviana tsy hakanavaka, fa tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona mihitsy ny fahafatesany avantsika bakoly rasoan'ny avy na antsoina hoe mamy bakoly. Satria indrindra moa fa ny tena dia nanampina ny fiainana mandrakariva tamin'i Jesosy izay tompo sy mpamonjy antsika, ary antsika teo amin'ireo teny ny fianakaviana izany amin'ny fomba maro samihafa. Ary tiako ny milaza amintsika amin'ity takariva ity ry havana isa fa tsy salasalana, fa miantefa sy mahakasika azy ilay teny voarakitra lalina misy mpanao salamo 2:1 manao hoe ny aminaran'i Jesosy, zava-dehibe eo mason'i Jehova ny fahafatesan'ny olona masina. Eny, ampoizina tokoa fa zava-dehibe eo anatren'Andriamanitra ny avantsika mamibakoly izay nindosony fahafatesana, satria tsy takona nafenina ny fiaina teo amin'ny finoany an'Andriamanitra izay nanaraka ny teliny sy mikatsaka mandrakariva ny sitrapony. Ary tsy diso aho raha milaza fa ny mpiarabelona taminy, ny vadiny, ny zanany, ny zafiny, ny fianakaviany, azy rehetra nahalala azy dia nahatsapa fa olon'Andriamanitra tokoa izy tamin'ny fiesika na tamin'izay rehetra nataony. Zaho manokana fon'ny tandrona teto amin'ity fiangonana la Sainte Saint-Cloud ity dia mahatsiaro mandrakariva ny teny fampahirezana izay nalokany vavany isaka nisy ny fotoana nazonay fanerasera taminy sy ny ray aman-dreny radada izany. Ary ka ho Jehova amintsika momba azy, araka voalaza atao amin'ny salamo teo hoe zava-dehibe eo mason'i Jehova ny fahafatesan'ny olona masina. Zava-dehibe, tsy amban-javatra anatren'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olona masina. Koa dia na dia mandalo ny fahafatesana aza hitompoko vavy dia tsy ataon'Andriamanitra ankilabao izany, satria hoy ny apôstôly Jaona manizingizina momba izany amin'ny Apokalipsy 4:20 no ny amin'ny anaran'i Jesosy, ary narefeo avy tany an-danitra ao nanao hoe soraty, soraty, sambatra ny maty fa tsy matimaty foana, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatrabo zao. Eny hoe ny fanahy fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy fa ny asany manaraka azy. Sambatra izay maty ao amin'ny Kristy. Satria nahoana moa Andriamanitra dia manana planina ho antsika manoloana amin'ny fahafatesana. Ho an'olona anankiray izay matahotra an'Andriamanitra dia tsy misy ilay teny fandre amintsika malagasy hoe mandeha ho azy ny fiainana, satria manome toky mihitsy Jesosy
amin'ny alalan'ny teny fikasana izay voarakitra amin'ny apokalipsy toko fa voalohany ka ny fa 7 ka hatramin'ny 7 ary raha nahita azy aho dia laviny akoaka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany akavanana ka nanao hoe aza matahotra izaho ny voalohany sy farany dia ilay velona efa maty aho Jesosy no manambara eto nefa ino velona mandrakizay sady manana ny jereo nge ty fihetsika ataoko ity manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainatsika na iza na manapahizana iza na manana prix Nobel iza na paisansa iza dia tsy mahita ny vahoana fahafatesana Jesosy zay maty ka naharisy ny fahafatesana no azosika averana ny amin'izany. Ankehitriny dia manjaka ny fahafatesana fa ny tompo dia manambara fa ho foanany izany ka ho reseny amin'ny farany araka ny teny nambara any amin'ny Korintiana voalohany toko fa 12 ka 5 satria mety mipetraka amin'ny fanontaniany tsirara iavy hoe na inona no mbola misy ny fahafatesana mandeha amin'ny filarana zava-drehetra eto amin'ity tany ity. Korintiana voalohany toko fa 12 ka 5 me amin'ny aran'i Jesosy ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Fantatsika ny avany ny akabeazantsika dia manala fa ny fahafatesana dia tsy avy amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra ny fiainana, ilay Andriamanitra fitiavana fa vokatry ny asan'ilay ratsy. Voalaza amin'ny Romana toko fahenina ka 7 fa fahafatesana mitambony ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao Kristy Jesosy tompontsika. Noho izany satria tsy avy amin'Andriamanitra fahafatesana dia ho fongoran'Andriamanitra zay zavatra rehetra tsy namboleny. Ho fongoran'Andriamanitra zay zavatra tsy namboleny. Andriamanitra zay tsy namboly ny fahafatesana araka ny teny ambaran'ny Jesosy ao Matteo toko fa 12 ary izy namaly ka nanao hoe ny zavatra rehetra zay tsy namboleny ny raiko zay ny an-danitra dia ongotana. Misy tsetsatetsatsiaritra zay tiako asongadina amintsika amin'ity takariva ity. Fomba roa ihany no anafoanan'ny tompo ny fahafatesana. Ny voalohany dia ny anafoanany izany amin'ny alalan'ny afo mandoro izay tsy mbola niseho ary mbola nieritreretin'izaniza teto amin'ity tany ity na niseho teto amin'izao tontolo izao izany. Hoy ny teny amin'ny apokalipsy toko fa 20 ka 12 zay milaza hoe izao ny fomba amongoran'Andriamanitra ny fahafatesana. Ary nahita aho na ny lehibe na ny kely mitsangana teo amin'olona ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky misy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araky ny asany ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy dia samy notsaraina araky ny asany izy ary ny fahafatesana mario tsara dia natsipy tany amin'ny fary afo. Izany ny fahafatesana faharoa. Izany ny fomba amongoran'Andriamanitra ny fahafatesana faharoa dia ny fary afo ary raha nisy tsy hita voasoratra teo boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Nafinaritra ny miaino n'ilay kely nambarany fianakaviana teo satria ambarany soratra masina fa ny marina dia verina amin'ny finoana ary mino ny avatsika fa vita fihavanana teo anatin'Andriamanitra ary ho hita eo boky ny fiainana izany anarana izany. Fa voambareto fa ny fomba voalohany amongoran'Andriamanitra ny fahafatesana dia amin'ny alalan'ny fary afo zay ambarany fa amin'ny farany dia ho resena izany fahafatesana izany. Ny faharoa kosa dia fomba anankiray izay anafoanan'Andriamanitra ny fahafatesana dia foanany izany amin'ny alalan'ny fananganana amin'ny maty ireo zay sarobidy aminy. Averiketo zay sarobidy amin'Andriamanitra arak'izay afatra nampitondrainy ny apôstôly Paoly
misy afatra mahatalanjona eto zay lava dia lava ary miangavy antsika arana faharetana iaino an'ity teny ity zay tsy azontsika hodinganina amin'ity takariva ity. Tesaloniana voalohany toko fefatra kalindry fatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Io ny fomba faharoa anafoanan'Andriamanitra ny fahafatesana fa tsy tianaintsy fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay mody mandry mba tsy hanilovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa mitondran'Andriamanitra zay efa nody mandry tao amin'i Jesosy sambatra izay maty ao aloha isika ao amin'ny Kristy. Hoy izy zay maty eo amin'i Jesosy Kristy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo isika zay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo isika rehetra zany dia tsy mba hialoha zay efa nody mandry sekoly fa ny tenan'ny Tompo no idina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'ny arkanjely ary trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny mirahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Io angely havana ilay vavaka nampianarin' Jesosy ny mpianany hoe raha nay zay ny an-danitra ho masinany eny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Amin'ny fotoana io no hananganan'Andriamanitra ny fanjakany ary amin'ny fotoana io no hanafoana ny fahafatesana amin'ny fomba faharoa zay efa norenentsika teo. Ary rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra ho akarina hiaraka aminy hoentina eny amin'ny ranona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Misy fotoana ny zava-drehetra eto amin'ity tany ity riavana araka ny voalazan'ny mpitorotelo toko fahatelo ny anivy faharoa. Ao ny andro ahaterahana ary ao ny andro ahafatesana. Ao ny andro ambolena ary ao ny andro anongotana na ambolena. Kanefa ho an'ireo zay nanakina ny fiainany tamin'i Jesosy tahaka nataony havatsika mami bakoly eto na dia teo aza zany lahatra nyity tany ity. Ao ny andro ahaterahana ary ao ny andro ahafatesana. Ho an'izay mino a Jesosy kosa dia mbola mitoy izany amin'ny alalany hoe ao ny andro hitsanganana amin'ny maty. Jesosy mihitsy no mampiatsiavo izany tamin'ny nananganany maty tamin'ny Lazarosy tao amin'ny Jaona toko faha 20 ka ny 5:20 naran'i Jesosy. Izao ho Jesosy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Izany ny fanantenana mahafinaritra ho an'ireo zay manaraka any Kristy. Tsy vatana amin'ilay fary hafa zay nambarantsika ho fahamafoanana ny fahafatesana voalohany izany. Ravana malala mety ho be dehibe ny teny fampiononana entitsika mampahery ny fianakaviana amin'izao fahoriana izao. Fa ny teny fampiononana tsara lavitra indrindra dia rehefa nirenesika teo amin'ny voalohany tamin'ny andalateny ny apôstôly Paoly manao hoe ny fampionona ianareo amin'izany teny fanantenana izany. Tsy maintsy resy ny fasana, tsy maintsy resy ny fahafatesana ho an'izay rehetra maty eo amin'ny Kristy. Ary zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahafatesana izay tia azy, izay manao sikapony sy izay manakina ny fiainany amin'i Jesosy Kristy. Ankehitriny isika riavana dia mba namoramora ny fantikateny. Ankehitriny isika riavana dia miaina amin'ny version ny zao tontolo zao manokana, version du monde zay misy ny fahavalon'Andriamanitra. Fa ho avy ilay version vaovao zay tsy sy ny faratsiana intsony sy ny firongony rehefa ho levon'Andriamanitra amin'ny fihevian'i Kristy fandrony izany fahafatesana izany. Ary amin'izay fotoana izay dia toy izao no ambaran'ny Apokalypsy
Jaona ny apôstôly zany version vaovao misy tontolo zao izany. Apokalipsy 2:20 ary nahita lanitra vaovao aho sy tany vaovao aho. Fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, version ankehitriny io, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandianana nanao hoe, indro ny tabernakelin'Andriamanitra eo amin'ny olona, ary izy hitoetra ao aminy, ary ireo olony Andriamanitra no hitoetra ao aminy eo Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Ongotan'Andriamanitra zay zavatra rehetra tsy namboleny, tsy namboly ranomaso Andriamanitra, ary ho fafany ranomaso rehetra. Ary tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha, ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy toy izy soraty fa maty tsy marina ireo teny ireo. Ry havana, nijanona treto ny fiainan'ny tokovavy bakoly rasoany avy na mami bakoly, nametraka fahatsiarovana tsara teo amin'ny fiarahamonina izy, ary koa nametraka fahatsiarovana tsara teo amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Miantefa aminy ilay teny fikasana manao hoe sambatra ny maty izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy, fa niasany manaraka azy. Tena ny safidy tsara izy tsy saraka amin'Andriamanitra. Alohan'ny amaranana dia mipetraka amin'ny fanontaniana amintsika isam-batan'olona zay vorilany etoana, mba manahoana isika zay mbola manana fony tempo sy miaina ka mbola velona, move mba anisan'ny iona amin'ny avatsika isika zay efa lasana rehefa ho avy Jesosy. Tadidiko tsara ilay teny nambaran'ny anankiray taminareo teto ny fianakaviana hoe, raha tian'ny mami bakoly ianareo dia ataovy zay atongavanareo koa ao amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fanararan'i Kristy. Ina no azo atao? Apetrako amintsika tsiray avy ity teny mamy avy amin'ny soratra masina ity manao hoe Salamo 50:1-20 izay mifandray koa amin'ilay Salamo 5 vakiana teo. Fa ny andronay rehetra efa lasa tamin'ny fahatezeranao, efa laninay toy ny heritreritra ny taonanay. 70 taona no andro taonanay, ary raha tahiny mateza aza dia 80 taona. Nefa fahasasarana zava-poana ny voninay, fa mienina faingana izany ka lasa manidina izahay. Iza ny mahafantatra ny hery fahatezeranao sy ny fahaviniranao araka an'izay tokony ho fatahorananao. Mampianara anay anisany andronay, azonay foety. Amen. Amen.
coup, c'était notre cousin. Du coup, c'est notre cousin que vous avez vu à Madagascar. Il joue de la musique. Et donc, Art et Victor et moi, on va vous interpréter Plonge-moi dans ta rivière d'amour. La petite histoire, c'est que Mani, elle aimait bien venir à nos auditions. Elle pensait que c'était super beau. Et moi, j'étais pas la plus forte. Mais du coup, même ça, elle aimait bien. Et voilà. Et du coup, ben, c'est en interprétant Chanel, si elle est plus là, enfin, c'est qu'on pourrait dire. Je vois que vous êtes vraiment trop sérieux. Nous aurons voulu en fait que cette cérémonie soit vraiment conviviale. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les photos qui sont là pour les mots de remerciement.
Et les jeunes, aujourd'hui, tonton, il ne peut pas faire du live compte tenu de l'événement, donc j'aurai mon petit papier, vous m'excuserez. Juste pour expliquer la photo qui est là, je pense que j'avais 3 ans. C'est une photo qu'on appelle à la maison Django. Donc c'est la photo Django que papy aime très bien. C'est une photo avec beaucoup de sens. Notre maman, si je ne me trompe pas dans les calculs, avait 26 ans. Nous étions tous nés. Voilà. Les 4 enfants, nous avons eu un frère que nous avons perdu à 14 ans. Papa travaillait dans les mines de chrome à Bréville, du côté de... il y a un autre nom, Andémé, c'est ça? Voilà, entre Majunga et Tamatave, quelque part, dans la richesse de Madagascar. Et donc, il était dans la logistique, effectivement, de la mine. Et je me rappelais que notre maman nous ramenait, nous 4, souvent, parce qu'il y a un camion qui passe tous les midis. À 3 ans, je me rappelais qu'il passe tous les midis pour aller chercher la nourriture de toutes les personnes qui travaillent dans la mine. Voilà. Donc, on était toujours là à attendre ce camion. C'était des moments formidables. Et nous étions aussi des membres isolés. Et je me rappelle... Je pense quand on était à Antsui que nous avons reçu la visite d'un pasteur, parce que tellement nous étions isolés que les pasteurs se déplaçaient de temps en temps pour nous rendre visite. Voilà. Voilà ce qu'il en est donc de la photo qui est là. Vous voyez papy avec ses pectoraux. Effectivement, avant il faisait du bodybuilding, hein, comme on le dit. Remerciements. Nous louons et bénissons Dieu d'avoir donné cette grâce à notre famille, d'avoir mamie, donc, qui a vécu 75 ans moins 9 jours. Elle est partie le 20 juillet et le 29 juillet, c'est son 75e année donc, d'anniversaire et 55 ans de vie commune avec papy. Nous exprimons aussi donc, nos reconnaissances aux familles qui nous suivent de loin, sachant que les différents événements sont transmis donc en direct, que ce soit les familles, que ce soit les amis, que ce soit aussi les frères et sœurs en Christ qui suivent en direct donc les différentes cérémonies d'hommage et aussi dimension lundi. Nous exprimons donc nos gratitudes à la famille de mamie, et la grande famille donc d'Anus Manzak. Il faut savoir que mamie a des frères et sœurs, neveux, nièces, petits-enfants, arrière-petits, donc de la grande famille. Et aujourd'hui, nous avons la chance donc d'avoir un frère donc, de mamie, qui est notre tonton B. Il ne faut pas que je me trompe, B. Anassou. Voilà, merci tonton. Mamie a un frère cadet qui n'a pas pu être présent mais qui sera là lundi, qui est tonton Faralala Nien. C'est vrai que dans la famille tout le monde a un petit nom et dans les moments officiels, il est préférable de prononcer donc les vrais prénoms. Nous exprimons aussi donc notre gratitude à la famille large de papy dans Boumalaz. Papy a des frères et sœurs qui sont à Madagascar. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir la sœur cadette qui s'est exprimée tout à l'heure, donc qui est Tati Arte. Voilà. Il y a une autre sœur de papy qui sera présente aussi, Tati Rachel, si Dieu le veut, lundi, mais elle est représentée donc par sa fille qui est parmi nous, Asma. Même si ces familles d'Anus Manzak et d'Omboumalaz sont loin de nous, ces familles s'associent profondément au deuil de la famille, car ce sont aussi des familles qui sont endeuillées comme nous, donc aujourd'hui. Il y a aussi la famille élargie, donc de papy et mamie en France. Voilà. Les remerciements vont aussi à l'équipe du centre hospitalier de Montargis, qui nous a accordé vraiment beaucoup de privilèges. Nous avons eu l'occasion d'être présents 24 heures sur 24
papy qui assurait toutes les nuits et qui a été secondé par une de mes sœurs de temps en temps. Mais sinon, il y avait la grande famille, les tatis, les neveux, les nièces, les enfants, donc, qui étaient là parce que c'est vrai que ma maman a horreur d'être seule. Voilà. Donc, dans sa volonté, elle voulait être accompagnée dans sa maladie 24 heures sur 24. Dieu merci, ça a pu se faire. Donc, nos remerciements pour toutes les personnes qui ont eu l'occasion donc, de visiter Mamie, malgré les restrictions de l'hôpital, parce qu'il y a eu une contamination les 2 dernières semaines, donc ça a été très difficile. Mais certaines personnes ont eu l'occasion donc, de venir la voir. Donc, toutes les personnes de tous les pays et de toutes les confessions qui ont prié pour Mamie et la famille. C'est vrai qu'il y a eu des personnes que j'ai pu connaître au Pakistan, en Guinée, en Côte d'Ivoire, Sierra Leone, qui sont de confession chrétienne ou pas, et ayant entendu la nouvelle de la maladie de Mamie, ont prié et même jeûné pour elle. Voilà. Nous remercions aussi donc toutes les personnes présentes et ceux qui ont contribué spécialement à la petite collation qui nous espérons être à la hauteur de Mamie et dans ces petits détails de tout à l'heure auxquels vous êtes tous conviés. Et enfin, non des moindres, nous serons grés à la communauté donc, adventiste d'Orléans que Mamie fréquentait souvent. Donc les samedis, il y avait 3 lieu pour voir Mamie. Soit elle était à l'église adventiste d'Orléans, soit elle était ici, donc à l'église de la Salle Saint-Cloud, soit elle était à l'hôpital. Voilà. Donc nous serons grés donc, à ces 2 communautés, à leurs pasteurs, aux différents diacres, à l'équipe pastorale de cette communauté adventiste d'expression malgache aux différents départements qui a permis donc ce moment d'hommage à Mamie. Merci bien.
Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de bienveillance à notre égard, malgré les afflictions qui nous arrivent. Seigneur, tu es Dieu d'amour, Dieu de la vie, Dieu de la résurrection. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que nous avons pu nous ressourcer auprès de toi, grâce à ta parole qui nous donne l'espérance. Seigneur, ne nous abandonne pas, que ton Saint-Esprit nous accompagne, le meilleur consolateur qui est là, prêt à nous donner tout ce nécessaire pour continuer à vivre selon ta parole, selon ta volonté. J'aimerais d'une manière particulière te demander d'être auprès de la famille de Rana, la famille de Mamie, que tu puisses leur accorder le courage, la force nécessaire pour affronter ce deuil, et que ta paix règne dans nos cœurs. Seigneur, nous réclamons toutes ces grâces, au nom et pour le mérite, grâce au mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Recevez tous la bénédiction de la part de Dieu. Père, notre espérance est en toi, en cette heure de deuil et de séparation. Tu es par ton Esprit Saint avec chacun de nous. Au nom de ton Fils, mort et ressuscité, nous te prions de mettre à ta paix dans nos cœurs blessés. Soutiens notre foi et fais-nous sentir ici et maintenant la force de ton amour. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on pu comprendre garde vos cœurs et pensez en Christ notre Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu vous bénisse. Juste avant le Formanguine, nous aurons encore l'occasion d'écouter un chant de la chorale.
Irusam le famaigina folo be zany tsika dia angatana zany ny ralatafika premier ancien hitondra izany famaigina izany ka tsika rehetra zany a zay isassocie amin'ny famaigina dia angatana angamba ho ato amin'ity côté ty satria rehefa miaraka mandalo ny fianakaviana tsirairay avy manolotra ny fodranolasy ao anatin'ilay famangina. Merci. Tonton Rivo. Tonton Rivo zany a nisotena ny fianakavianay amin'ny famarina ny kabary.
maferiko teraka ny fandaminantsika hitantsika moa ny amarontsika marobe izay anatanteraka ny famangina isorotena antsika rehetra zany tenako olatra ny teny fampianona no fianakaviana ary rehefa tonga kosa eo amin'ny fotoana fanolorana ny fotrany maso isika dia andalo tsy lalay manoloana ny maramanjoa ary afaka manonona ny fianakaviana izay isorontsika teny. Manakory aby isika fianakaviana tompoko. Ry izy mianakavy, ry ray aman-dreny, ry rahalahy sy anavavy malala. Amin'izao raha tatao izay mianjady amin'ny fianakaviana izao. Raha tatao iaho satria torovato nandiavana ny fianakaviana. Ilay kitapon'ny finosana no nandao. Ilay miankin-drindriny irery no nanao veloma. Ary ilay nisotro ny rano-tsikina no tsy ho taitsona. Mafy tokoa izany raha ny fiainan'ny tany. Kanefa mijoro eto izahay manoloana anareo izay tsy iza akory fa rahalahy sy anabavinareo ihany, fianakaviana akaiky ary mpiray fanantenana amin'ny kristianina antsika rehetra. Indreto izahay manatanteraka ny tenin'ny soratra masina izay vao avy niarahantsika miaino teo. Manao hoe ny fampitondrà izay mavesatra ianareo. Ka manatanteraka an'izany tenin'ny soratra masina izany izahay. Satria isika izao tokoa dia tahaka ny rano sy valy, ka raha tanàna tsy mifanary ary raha tsato tsy mifandao. Ka raha diso ao ny maso dia soa ny tanana fa eo ikosoka izany. Koa indreto izahay tsiraray avy reto misolo tena ny fianakaviana, misolo tena manamana sy tapaka, mitondra ny teny fampiononana, manamafy ary ombako manana ny teny radada tao izay milaza hoe isika rehetra izay mbola velona izao dia manana didy lehibe manoloana an'izao fahalasarana izao. Raha te mbola eo zany dia mitojo ny lalana maha-kristianina, manaiky mibaikon Jesosy Kristy ary afaka manan-tena izay fionana fa amin'izay fotoan'izay eo mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Koa dia mionona rahalahy sy anavavy malala, mionona ray aman-dreny, fa dia ho avy tokoa izany fotoana feno fifaliana lehibe izany satria ny tenin'Andriamanitra no nanambara izany. Raha Andriamanitsika dia tsy mandaika, koa dia mahay rezana. Eny saotranareo tonga midododo mampahery anay. Tsy nakamamy tokantanonareo ary nandao andraiky toy izay tokony ho sahana. Tsy atoko izay manana havana, manana namana, manana mpiray finoana. Fisarahana tany toy izao moa dia mampisy fahoriana mavesatra. Nefa indrenareo mitondra ny teny fampiononana ary zary mampitraka anay zany. Ary ny fahoriana dia tsapanay fa maivana. Matsapa izy fa tanteraka tokoa ny fitenenana manao hoe ny tanjaray no razaka ary ny fahoriana iarana amin'ny zaka dia maivana. Koa dia misaotra nareo indrindra tompoko ary ny fitenenana dia manerana tsisy mampelona azy amin'ny miony mainka indreo nareo mijery tahaka izao makasitraka tompoko manareo tompoko. Aza misosoka araitsony izy mianakaviana. Manaraka izany ry izy mianakavy dia isika dia malagasy aloha dia kristianina ihany koa. Ary ny tenitsika malagasy dia milaza fa raha ny tao-trano arao tsy efa ndrery maika
ny fahoriana tahaka an'izao dia omba manana ka noho izany mahatsiaro manana didy izahay reto izay akaiky ny fonareo ka indro ry izy mianakavy fondra maso ho an'ny velona ary solondamodamba mampanarahana ny maty izay ho atolotra ho an'ny fianakaviana. Eny mbola manatitra ny fisaorana amin'ireo satria tsy nionona tamin'ny tondra ny teny fampianonana reo fa tsy nanaiky raha tsy mitondra ny singan-dany dia ampombanina ny maty ary ko ny fodran'ny maso ho an'ny velona. Misotranareo manao tamin'ny miara-mandray aminay, soroka miara-milanja aminay ary ko manao fo miara-misedo aminay dia ho tsara le velona tokoa ny maty ary mikaja mboninahitra ny velona. Andalo tsirairay moa zany ny fianakaviana fa maranako ny teny famangina dia manamafy hatrany ny teny fampiononana tantely tapabata ihany no voatolotra amin'izao androany zao fa mifonay izay miara-miozy ary indrindra amin'ray fanaterana aminareo dia mihitsy zay ary matoky fa ho raisinareo ary ho tenareo ampitsavana ihany koa izany ka dia mahireza tompoko ary aza misosokarotso.
Nous allons tous donc nous restaurer avec un petit rafraîchissement, mais avant cela, donc, nous allons entonner le vrai dernier chant. Tsaruanai Tukuizo. Voilà. C'est un chant de reconnaissance. Quand je partirai, j'allais partir, mais effectivement, j'allais l'oublier, toutes mes excuses. Quand je partirai. Maintenant, quand je suis parti, laissez-moi aller, même s'il me restait encore des choses à voir et à faire. Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. Je vous ai donné mon amour et vous avez seulement donné combien de bonheur vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné. Mais il est temps maintenant que je me repose. Si pleurer, il vous faut. Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie. Car c'est pour un moment seulement que nous nous séparons. Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. On se reverra bientôt. À bientôt. Et le verset de l'évangile de Jean au chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Merci à tous.
Amen.